Nefa lazaiko moa ity resaka ity dia asa napetraky ny filoham-pirenena ny velorano faefatra sy velorano faraiky ambin'ny folo ny fanabeazana ary koa fametrahana fotodrafitrasa noho ny fangatahan'ny solombavambahoaka dia ametraka ilay atao hoe désenclavement zany hoe mametraka toerana anankiray sady misy internet avy amin'ny satellite, misy ihany koa atao hoe herinaratra alaina avy amin'ny panneau solaire ary misy réseau informatique feno irahana amin'ireo tablety dimy ahafahana mampianatra ny vahoaka eto. Voalohany fisaorana zegny miteny vahoaka satria nahazo zava-baovao ary afaka amin'ny fitokana amony tokoa zay aty ambanivolo lavitra io. Misaotra anao zay ministra, koa tsisy anao zahay mbola tsy dianisy poste teto Ambolibonary. Tena manome fisaorana be ianao zahay.